ao anatinao no esan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny fifaliana no amerenana ny fiarabanantsika indray manatrika ny sekolim-pitahiana androany. Lohahevitra hitombontsika ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fianarantsika momba an'i Jesosy dia nampitondraina ny lohateny hoe fitahi-piadanana. Avereny hoe fitahi-piadanana. Anisan'ny fitahian'Andriamanitra ho anao ny fiadanany. Ary tao anatin'ny mafy sy ny sarotra arak'ilay vavolombelona nijoroana teo dia notahian'Andriamanitra tamin'ny fiadanana ny mpanompony mba hisehoan'ilay hevitra ara-potoana sy ilay fahendrena ny kasika amin'ny fampahitana fitia mba ho voava amin'ny fomba tsotra ilay heverina fa manahirana. Sokafo ny baibolitsika eo amin'ny Salamo 8:1. Salamo 29:11. Zay mahita dia faniriko indrindra mba irahantsika mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Isa 2:3 manao hoe Jehova hanome hery ny olony, Jehova hita ny olony amin'ny fiadanana. Io no fototra mahatonga an'ilay sekolintsika androany hoe fitahi-piadanana. Omen'Andriamanitra fiadanana ianao avy amin'ny teniny. Miteny izy dia miadana ianao. Na miteny koa ary izy ka tsy tadidinao ilay teny dia miserana ilay fiadanana dia lasa. Zay no mahatonga antsika asaina mifantoka amin'ny fiombonana na ny communion, satria ao amin'ny communion irery ihany no tafatoetra le teny manome fiadanana. Ny ao am-pon'Andriamanitra anie tsy hoe miatrika sekoly ianao andro marina dia miadana ianao hatramin'ny valo sasany. Fa le ao aoriana amin'ny valo sasany le ianao rery miatrika mihitsiny, Andriamanitra te ampahery ianao, fa tsy miatrika rery ianao. Eo izy miaraka aminao ary mitanao izy amin'ny fiadanany, tsy isaky ny miatrika fivoriam-bavaka ihany fa mandritry ny andro mpiainanao 24 heures sur 24. Jauna 16:33 naran'i Jesosy, zany teny zany no nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki za efa naresy izao tontolo izao. Avy amin'ny teny ilay fiadanana. Ny teny nefa tsy tafatoetra raha tsy ao amin'ny communion. Maharaka tsara tsika zany lesona. Zany hoe afaka mandray teny mpiadana ianao andro amaraina, fa raha vao tsy mipetraka ny communion dia raha vao misy zavatra mitranga dia mety ho votsitra le teny mpiadanana, zay mety avotsitra n'le fiadanana. Averiko. Voarainao le teny miadana ianao. Fa ny tsara indrindra tafatoetra le teny dia tafatoetra le fiadanana. Avereno, tafatoetra ny teny hoe dia tafatoetra ny fiadanana. Satria miombona amin'Andriamanitra. Matthieu 16:18. Inona le teny hitondra fiadanana? Amin'ny anaran'i Jesosy, andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, tsy hampaninina azy zany. Luc 10:19. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainka sy andresy ny heretrana ny fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninina anareo zany. Tsy zavatra reo markenao ve? Nozy Jesosy, raiso menarana tsy hampaninina anao, itsao menarana tsy hampaninina anao. Lay teny fampanantenana fa tsy hampaninina anao le miteraka fiadanana. Tsy hoe tsy asiako menarana. Tsy manaisitra menarana Andriamanitra, fa manaisitra tahotra menarana ao anatin'ny zanany. Na ho raisina, na ho itsahana, tsy hampaninina. Ny andrandra tehaka teo Sinay Mosesy tamin'ny tantaran'izay teny izay tamin'izany andro zany. Tenenina akaikinao, na raisina, na itsahana, tsy hampaninina anao. Avereno, tsy hampaninina anao. Tsy hoe esory le menarana Andriamanitra. Mety hoe le izy
fa tsy hampaninina anao. Zay teny zay mampitoetra fiadanana ao anatinao. Zay mahatonga zay teny ny teny le omeko ny hoe mampitoetra fiadanana e. Fa tsy hoe mifanesorako an'le mampatahotra. Tsy le mampatahotra no esorony fa le tahotra ao anatinao no ampandreseny anao. Lasa mandresy tahotra amin'ny alalan'ny fiadanany ianao. Na raisina, na hitsahana, amin'ny fomba tsotra ho an'izy rotonta, tsy hampaninina anao zany. Salamo 1:150 hijeritsika ireo ohatra tsara ny amin'ny testamenta taloha, dia hijeritsika ny ohatra tsara taty amin'ny testamenta vaovao. Andriamanitra tsy miova, fa tia mahafinaritra be. Tsy miova omaly sy ny eo mandrakizay izy, fa ny fiasany me tsara. Ary amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tamin'ny nahatongavan'i Jesosy tamin'ny famonjena. Salamo 1:150. Salamo 1:150 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy loza ny zoanao, na aretina nakaiky ny lainao. Josefa zao natsipy tao anatin'ny lavaka fatsakana, fa tsy maty tao izy. Fa maty taiza izy? Maty tambonahitra amin'ny prime ministre, sady mamioditra teo amin'ny fiarahamonina, namela tantara tsara tamin'ny civilisation egyptianina, fa tsy tao amin'ilay lavaka fa tsakana. Dikan'izay latsaka tao izy fa tsy nampaninina azy zany. Au contraire aza, ny fanipaka tamin'izay no nitranga, arakaraka ny nanipazana azy tao, nanipazan'le lavaka azy ho any amin'ny anjara voatendry. Kalmenao amin'izay manjoanao androany. Mitsahara ao amin'i Jesosy dia miombona fotsiny, fa tsy ho ratsy fefara izay mandray ny fiadanana avy amin'i Jesosy. Tsofirano akaikinao, tsy ho ratsy fefara hoe. Amen. Sadraka, Mesaka, Abednego natsipy tao anaty afo, fa tsy mahay. Tsy ny sakanan'Andriamanitra ny fanipazana, fa ny foanan'Andriamanitra ny herin'ny afo tsy asa. Isaia 43:2 dia manambara amin'anaran'i Jesosy, raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao tsy ho may, ary tsy hirehatra aminao ny lelafo. Zany hoe natsipy soamatsara fa tsy nampaninina. Teny akaikinao, ninninona mitranga hoe? Miteny Jesosy androany. Ao amin'ny fiadanany, tsy hampaninina anao eo. Anisan'ny mampatahotra mantsy le hoe sao dia hampaninina. Dia inony tonga dia vahan'i Jesosy, fantan'le mampatahotra anao, dia tonga dia hitsininy resaka, tsy hampaninina io. Ataovy amen mandresy lahatra sy maham-tsara moa e. Tsy hampaninina verena, tsy hampaninina io e. Ozy Jesosy. Androany zany tsy hoe manao tsodrano mahafinaritra, fa androany mampatsiaro anao le ny lazain'i Jesosy sao dia adino, fa izy nefa nanambara fa tsy hampaninina. Daniel natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona, fa nesoron'Andriamanitra sy ny foanan'Andriamanitra ara-potoana ny anohanany liona. Tsy ny sakanan'Andriamanitra ny fanipazana azy tao anaty lavaky ny liona. Natsipy soamatsara tao izy fa tsy nampaninina azy zany. Alleluia. Nisy taona Daniel ny fadianina. Dia misy taona mety manontany tena, inona ihany ary ny vokatry ty fifadikaniny ty? Mba hitan'Andriamanitra ihany ve ty fifadikaniny ty? Mafy ane le izy. Rehefa tonga tao an-davaky ny liona izy toy izy Andriamanitra. Satria ianao mifadianina dia mijinja fifadikanina, fadianina koa ny liona. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Teneno akaikinao, tsara ho anao e rapitso ny fijoroanao androany. Azo fitehaka tsara ho an'Andriamanitra moa. Mahafinaritra amin'ny tompo izy tsy miteny hoe mifady hanina ianao androany fa hamaly fitianao rapitso. Izy zany tsy dia izay loatra jereo tsara hoe Jesosy tsy manazava hoe atsopazy ny arato fa feno trondro ao. Feno rano ny siny fa vadiko jus. Mandeha par confiance Andriamanitra, mametraka izy fa ianao tokony matoky azy, ary tokony ho zay mihitsy ihany koa. Ny fanontaniana be loatra zany dia mety ho endriky ny tsy fahatokisana. Fa maninona mila manipy an'iny?
fa manina ny androany ianao nga matahotra ho fitan'Andriamanitra satria ve fitahan'ny menarana ianao dia mieritreritra ianao fa hamitaka anao ohatry ny menarana ve Andriamanitra Andriamanitra anie tsy menarana e Andriamanitra izy sady tsy hamitaka anao mandrakizay izy ao amin'ny communion ianao no mahafantatra an'izany fa tsy amin'ny toriteny ho hitanao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra arakaraka ny androsoanao fa ianao no mamita tena ary ny devoly mamitaka anao ary ny olona mety hamitaka anao fa misy anankiray tsy hamitaka anao mandrakizay Jesosy avy any Nazareta seminera no ampahamasaka an'izay ao anatin'ny fonao toizany hoe fiarahanao amin'Andriamanitra dia ho hitanao hoe fa ho fidèle foana Andriamanitra amin'izay nyteneniny sy eo amin'ny fiainanao teny ambony sambo Jesosy sy mpianatra mety ho gaga nareo anga testamenta taloha zany ye satria rehefa nanome ny rany Jesosy vao nanomboka ny testamenta vaovao teny ambony sambo ry zareo ao Marka 4 nandimy fe 5:30 amin'ny aran'i Jesosy dia nandimy fa 7:30 vakiko ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra andeha isika ho hita ho eny ampita 7:30 ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerajerany alon-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano zavatra nitranga teto lay sambo ohatrany hoe natsipo tao anaty ranomasina feno rivotra saiky potiky ny tafio-drivotra saiky nalentiky ny rano be fa tsy nampaninina azy zany tena akaikinao mety mitsoka ny tafiotra hoe mampatahotra ny rano hoe fa tsy ho dobo ianao hoe Alleluia. Marka 4:5 ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tanin'ny Gerasena izy ireo. Lay ny tenenin Jesosy no tanteraka. Misy teny nomeny tompo zay tamin'ny fiandohan'ny taona. Hamangy anao izy. Iseho eo amin'ny fiainanao izy. Ho topijinjana ra-panahy mahafinaritra be eo ny titony ity. Reny teny reny na tsy takatry ny saina aza hitranga ary ho marina farany aleo amin'ny fiafarany titony ity. Matokenao hatramin'ny farany. Lazarosy tao am-pasana. Efa napetraka tao am-pasana ny nofo mangatsiaka ny Lazarosy. Fa rehefa teo Jesosy dia tsy nampaninina ny Lazarosy ilay tao am-pasana. Satria ny velomin'i Jesosy sady navoakany na dia efa nisy loha aza dia naveriny tamin'ny laoniny. Tsy misy tara loatra izany rehefa miteny Andriamanitra. Esory ao anatin'ny sainao andro maraina hoe misy zavatra tara ty zavatra ty tokony tamin'ny 2 taona. Tena akaikinao Andriamanitra ny mahalala hoe fa rehefa izy ny manapa-kevitra hoe tsy misy tara zany hoe teto Maria sy Marta ny teny zao izy ny tokony ho tonga metra tanina mba ho sitrana dia ny mbola velona dia afaka ho sitranina izy Jesosy na efa maty aza azo velomina ary na efa nepasana ary mbola azo avoaka zany hoe amin'Andriamanitra zany tsy misy ny sarotra fepetra Jesosy tsy naniraka ny Maria sy Marta hanangana ny Lazarosy. Fa Jesosy niaraka tamin'ny Maria sy Marta hamoaka ny Lazarosy. Tsy ny fivoahan'ny Lazarosy ny tiako isaintsainao. Inona indray zany ny Lazarosy avoaka amin'ity taona ity? Aza tonga dia any amin'ilay mirakla aloha. Fa ilay Maria sy Marta niaraka tamin'i Jesosy. Ity taona ity ve ho taona tsara. Amen. Mitsifotra indray ilay andro maraina. Tsy mampino zany teneniko zany satria ny zavatra natrehanao hatreto mety tsy izay mihitsy. Ny zavatra nomaninao hatreto mety mbola tsy tavavokany amin'ny eritreretinao. Ny fanomananao hatreto mety mbola tsy manambara an'izany. Fa ty teny aminao tsy avy aminao zany. Fa avy amin'ny fahatokian'Andriamanitra sy ny fahatsarany rehefa mety ny fonao. Amen. Lay fiarahana amin'Andriamanitra ny tena tsara. Fa tsy le zavatra mitranga tsy vitanao fa vitany. Ny tena mahafinaritra amin'ireo zavatra tantarantsika rehetrarehetra ireo tsy le Josefa lasa prime ministre fa le Josefa tsy niala tamin'Andriamanitra na mafy ary ny lalovany. Tsy sadraka mesaka Abednego le tsy mahay, tsy any amin'ilay hoe tsy mahay dia za zany tsy mahay androany. Hitanareo na nitsodrano ataonao isan'andro eo amin'ny fiainanao ary dia tokony ho tsodrano misy Andriamanitra. Ianao za raha miteny tsy mahay androany, tsisy Andriamanitra zany tsodrano zany. Jereko tsy mahay aho androany, aiza zany zany Andriamanitra. Tsy haiko fa mihaino tsara
na eo ve anao tena kaikinao misy andriamanitra ve zany zany paster moa tefa to dia mivingivina mihitsy inona zany le tsodrano tokony atao androany miaraka amin'andriamanitra tsy ho may zay tsodrano zay zao a maninona misy andriamanitra tenenina akaikinao ataovy misy andriamanitra hoe a ny tsodrano ataonao hoe tavereno ny fisian'andriamanitra hoe a hoena ao mitsodranoko hoe voaray ve zay lesona anankiray zay tsy hainao ahitan'ity taonyity hoe ty taonyity taona miavaka zay zao tsisy andriamanitra zao zay miazontsika ve le izy fa ty taonyity taona miavaka dia taona miavaka zay fotsiny tena kaikanao tsy ampy zany hoe tsy hiavaka amin'izao io hoe zareo ane le nytantarana rehetra hoe tsy Daniel tsy hoe Daniel nitsofoka tao andavaky ny liona velona nivoaka tao velona tsy zay ny tokony ho tsaronao fa Daniel tsy nivadika tamin'Andriamanitra fa niaraka tamin'Andriamanitra na dia mampatahotra aza ny liona na dia natsipy-soamatsara azy izy tsy niala tamin'Andriamanitra aza miala amin'Andriamanitra fantatro fa ny zavatra mitranga ohatry mitady ampiala amin'Andriamanitra fa tia teny hoe aza mbola miala mba nitsika hoe aza isany misaina akory hoe hiala mbola sy tonga ny farany ane ianao zao mijery film cinéma dia vao maratra kely le rôle sy andeha hody afa-tsy mbola vao misasaka ny film mba ary ohatra ny farany fa sao dia mba tsy maty any le rôle any amin'ny farany fa ny film Jesosy aloha tena mitsotra aminao marina fa raha vao tsy jerenao ohatra ny farany manan-kivy satria izy ny rôle hatramin'ny voalohany fa maty fa ny fihefaran'ny film tsangana izy sy teraka mafy tsara ho an'Andriamanitra tena kaikinao jere ohatra ny farany le film hoe aza vily zavatra teneniko zay hoe paster John teny hoe mijereva ho film aza rarotina ny zavatra teneniko film an Jesosy ny teneniko eo jereo hatramin'ny farany aza mijanona eo amin'izy naratra toizy hatrany amin'le izy ny tsangana ohatr'izay ny modely ny fizotro ny fiainanao ohatry ny mbola misy olona mamantsika zany ianao androany ny fihefarany io hitsangana ianao ho atsangan'Andriamanitra avy amin'io ianao misy taona ohatry ny mandalo hoaiziny zany amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 3 zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny fihefarany io tsy maintsy hivoaka avy ao amin'ny aiziny fasana ihany ny fahazavany fiainana le androany ohatry ny mampatahotra fa ny fihefarany io fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Deo tsika jery ny testamenta vaovao dia Jesosy efa nresantsika teo asan'ny apôstôly toko faharoa andifa raiky amin'ny 30 amin'ny anaran'ny tompo koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainantsika izy ary ny nofony tsy tratro ny loha Jesosy ry havana dia natsipy tany amin'ny fiainantsika rehefa somary iva maty izy rehefa maty zay no nahatandindona ny testamenta taloha satria natsipy ohatrin'ny sadraka izy fa raha natsipy sadraka tanaty afo tsy may natsipy tanaty fiainantsika koa Kristy dia tsy may tsy nampaninina azy le nampidinana azy tany amin'ny fiainantsika satria tamin'ny andro fahatelo nitsangana izy ary tsy nisy cicatrice na brûlure ary ataoko ty ary gaga marino tazana azy satria tsy ohatran'le Jesosy potipotika nalevina le Jesosy nitsangana ny aona taminy anangana ane ny tompo anangana amin'ny fiainanao mivonona tsara dia miaraka tsara amin'Andriamanitra ataovy mari-toerana ny fiarahanao amin'Andriamanitra zay ny communion zay ny fiombonana le enao miaraka amin'Andriamanitra na mafy na mora na miatrikady na vitahady na misy taona ohatry ny resiresy zany miaraha foana amin'ny tompo fa indrindraindrindra rehefa mandresy ianao aza manadino an Jesosy tena tany amin'ny fiainantsika Jesosy rehefa maty ary tandindony le fiainan'ny sadraka sy Mesaka sy Abednego natsipy tao anaty afo fa tsy may Jesosy koa rehefa nalefa tany amin'ny fiainantsika dia tsy may nofony
dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy tratro ny loha. Ny Lazarosy efa loha fa ny Jesosy tsy loha. Alleloia. Ny mpianatra ihany koa dia niaina an'io hoe atsipy fa tsy nampaninona aveo ilay izy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ny 7 ka hatramin'ny 7 dia zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony sadoseo, fa feno fialonana izy. Dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy ireo tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelon'ny tompo namoha ny varavaran'ny tranomaizina noho ny alina dia nitondra azy nivoaka. Ny 7:20 ty amin'izay ilay zavatra nitranga. Ny tranomaizina dia hitanay mihidy tsara, mpiambina mitsangana eo am-baravarana, kanefa noho ny voanay dia tsy nahita olona tao zay. Zay amin'izay ilay hoe navoaka tsy nierana tamin'ny tompon'ny lakile. Amoaka anao Jesosy. Tsy era amin'izay namatotra anao izy. Ary tsy voatery ho fantatra ilay mpamatotra koa rehefa tsy ao intsony ianao. Mba sotehaka fifaliana moro reto a. Amin'izao vanim-potoana mahakivo zao nefa mba mampahery ane izany tenin'ny tompo izany reto hoe. Amoaka anao Jesosy. Dia ilay fidirina tao am-ponja tsy nampaninona an zareo akory. Ohatrany hoe nandalo gîte d'étape na hôtely kely sendra tratra alina tany ambanivohitra. Lasa ohatr'izay ny fomba nampiain'Andriamanitra ny zareo. Ary tsy niera tamin'ny tompotrano rehefa mivoaka tao ny maraina. Tio izy ilay rangaha ilay mpanidy. Ny trano mihidy, ny mpiambina eo anoloana, natoriny izany ny mpiambina. Na koa jora fotsiny fa tsy ampahitan'Andriamanitra. To dia domelina be fotsiny eo. Dia zareo ane, rehefa tokony ho avoaka ny mpianatra, tsy mila vonoina ny garda. Misy fotoantsika mantsy Andriamanitra raha nafaka ianao koringana ireo rehetra izay. Tena kekinao tsy voatery haringana hoe. Ianao afaka ny zava-dehibe hoe. Tsy ireo tsara ny teto hoe. Tsisy hoe ary ny latsana mivaratra ireo mpiambina toy ivelany. Nangovogovitra tonga dia torina hitan'ilay anjery namoaka an'zareo. Tsy mila demosy. Inona ilay demande? Ivoaka, avoakinareo zany. Zay fotsiny. Ry Paul nangataka mba ho voavonjy le mpitana lakile sy le mpiandro fonjy. Dia zay mahatonga zareo tsy mivoaka hoe le mission reo mihitsy aloha ny tokony ho vangina. Dia ny vanginy Jesosy dia voavonjy. Ny teny mitondra fiadanana dia tsy tafatoetra amin'ny alalan'ny tsenjery sy ny famerimberenana ilay izy matetika, fa amin'ny alalan'ny communion. Jaona 15:7 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko. Amin'ny alalan'ny fiombonana ireriany no tafatoetra le teny. Miombona amin'i Jesosy, miombona hatrany amin'i Jesosy, aza miala amin'i Jesosy. Kolosiana 3:9 aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Avereno, andray mena rana izy. Tsy hampaninina azy zany. Anitsaka mena rana izy. Tsy hampaninina azy zany. Tenin'i Jesosy zany hoe. Amen. Androany zany rehefa miraha avetsika dia mba reo zany mba minimum tokony hoe tsika mba mamakivaky ny tontolo androntsika. Ndray mena rana izy tsy hampaninina azy zany. Anitsaka mena rana izy tsy hampaninina azy zany. Azy hitarina hihinana mena rana izy tsy hoanina le izy. Hitanao izay le misy fanitaraki-hevitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mantsy. Na raisina na hitsahana ao izay Jesosy. Fa tsy hoe hoanina na resahana. Ho ampiresahana mena rana eo ianao raha vao miresaka mena rana. Ary izy spesialista amin'ny fampiresahana. Tandremo. Tsy noho ny amin'ny fahafantaranao ny tantara fotsiny, fa noho ny fahafantaranao an'Andriamanitra manokana satria mifandray aminy ianao. Le hoe tsisy hampaninina fiangana le nytany saiko teo. Fa ny hampahamasaka an'izay le fiarahanao manokana amin'Andriamanitra mahatonga le fandraisan-dahatra azo toerana ao anatin'ny fonao. Na ho tantaraiko daholo le tsy hampaninina rehetra anaty Baiboly, raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao afaka tsasakady dia adinonao zay. Le fiarahanao amin'i Jesosy ny hatonga anao ho lasa atsiaro izay nataon'i Jesosy tamin'ireo olona ireo fa indrindra taminao.
akaiky be ny faherezanao rehefa manaiky ianao anetry tena atsiaro zay efa namonjena Andriamanitra anao tany amin'ny lasanao fa nisy fotoana ianao natsipy tao anatina loza fa tsy nampaninana anao izany. Tena akaikinao efa nisy zany teo amin'ny fiainanao dia tsarovy reny fotoana ireny hoe. Arak'ilay resaka teo ny fandreseko tsy mampandroso ny communion anao. Ny fandreseko mampandroso ny communionako. Ny fandresenao tsy mampandroso ny communionako. Fa ny fandresenao mampandroso ny communion anao. Dina zany ny fandraisan'ireo. Ny fandraisan'ireo dia tsotra be. Ny fandreseko mamelombelona ny fandresenao. Fa tsy any amin'ny communion. Tsangano ny tana izay maheno fa ohatran'ny lavalava izy nefa tsy era hazo. Tsy era hazo ny vanokilakana. Ny témoignage nresan'ny pasteur Aja teo zao mety efa adinonao fa imarke an'io mpanompon'Andriamanitra io ary ampitombo ny communion any manokana. Na ny aino ianao na ny aino tsara ianao. Hitanareo amin'izay ve ilay izy? Joroa vavolombelona ianao. Manana vavolombelona miaraka amin'i Jesosy. Aza mamorona vavolombelona. Le nataony le atao velona ao anatinao atonga anao tena anina fifandraisana manokana aminy. Ny fahafantaranao an' Jesosy tsy le nahafantaran'ny olona an' Jesosy fa le hahafantaranao an' Jesosy. Coucou. Asi coucou moe. Mina fa voatantsika anatin'izany teny zany Zay mahatonga antsika tsy afaka hoe tsy afaka hitoky amin'ny communion amin'ny pasteur. Anazy iny. Teneno akaikinao, nenao koa karakarao hoe. Avereno, karakarao tsara ny communion anao hoe. Ny fandresentsika nefa na dia mifamelombelona amin'ny témoignage eto aza dia mifototra amin'ny fandresen'i Jesosy. Zay izy feno. Ny fandresen'i Jesosy fototry ny fandresentsika. Ny fifampijoroantsika vavolombelona dia lasa mifampahery isika. Fa ny communion fandresenao. Le fandresenao manokana no manangana sy mampahamasaka ny communion anao manokana. Raha misy vehivavy zao be voka dia hiteraka izy. Dia misy témoignage ambadika le niterahany an'ilay zanany. Dia mitantara izy. Tamin'ilay andeha hiteraka, ohatra izao, saika maty ananina, saika maty ilay zaza. Fa voninahitra Jesosy tsy maty ilay zaza, nitomany avy eo dia sitrana izy. Dia anao zao mahainao zany mety tsy azonao zany. Voninahitra ilay tiako tsika amin'ny tompo hoe. Ho anao zao mety fa ho an'ilay vehivavy zao iny tsy ohatran'ilay tenenina hoe tsy ohatran'izay. Fa tena manan-danja iny satria ny ainany. Nenao koa ataovy tena manan-danja aminao, atonga le fiarahanao amin'Andriamanitra ihany koa mba ho tena mamy be. Raha izy miteny amiko tsy misy zany, misy zany. Azafady, tena misy zany eo amin'ny fiainanao, misy zany. Matoa tonga eto misy zavatra efa nataon'i Jesosy. Alleluia. Misy olona voatavy andro amin'ny maraina na hainao an'izany teny zany. Avereny misaotra Jesosy. Ampio mba tsy ho mora manadino. Ampio mba ho mora matsiaro. Tiako ny fiombonako aminao. Azo toerana. Ho tsara fototra. Androso tsara mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ina zany mba témoignage-nao io pasteur raha hoe natsipitaiza ianao dia tsy nampaninanao ilay izy. Fa henoko meloa izay fanontaniana dia efa nanomana. Ndray mandeha ny latsaham-baratra ny tranonay. Dia tonga dia ny compteur no ciblé ilay vara satria tia nodorana izay menakavy. Mihaino tsara tsika. Ny tena moa mahay be. Nareo ne manana pasteur tsy mahay. Fa mba fidian'i Jesosy. Sorta kely nanaovako avy ny orana, feno rano ny couloir, nirehatra ny compteur, réflexako voalohany, réflexe anadala, naka rano tamin'ny soa, natsipy teo amin'ilay courant nirehatra. Dia izy tsy hoe menao raha ny Jesosy natsipy anaty afo tsy ampanino, tsisy an'izany intsony.
satria le trano maisy ny ankonanao ny ao anatin'ny fonao sy ny sainao tsy manam-potoana kory ianao hoe aoka isikivava efa mirehatra le izy fa nahavariana rehefa natsipy le rano voatra tonga saina hoe courant io tsorovavolombelona eto a misaotra an' Jesosy be dia be fa tsy nampaninina le izy dia tsy mahazo mamerina an'izay ianao mety izany no sauveny tamin'izay dia zay tao an'izay ohatra nanaovanao tamin'ny mpanomponao dia Andriamanitra mamindrafo tena kaikinao efa naheno ianao zay hoe hafa ny témoignage-nao hoe dikan'izay Andriamanitra zany le niasa tamin'ny andron'ny Daniela, niasa tamin'ny andron'ny Sadraka, niasa tamin'ny andron'ny ra Josefa, afaka miasa koa ny amin'ny andron'ny Jao. Tamin'izany tany Babilôna, tany Kanana, fa possible koa etsy Masay. Tamin'ny 4 taona lasa, fa possible koa tamin'ny 5 taona lasa. Tsy miovy izy omaly sy anio ary mandrakizay. Toizintsika nlesina efa nitsorovolombelona zay a voninahitran'Andriamanitra tsy kotabaisin'ny paster Sandra tsony efa nitsorovolombelona zay. Ny fiadanana dia vokatry ny fanahy avereno vokatry ny fanahy. Galatana 5:20 a dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy dia fiadanana. Le voalohany resaka teo a fiadanana avy amin'ny teny. Tena kaikinao ny teny Jesosy hoe a dia miadana ianao. Fa ty faharoa ty hoe a toetra ao anatinao le izy dia avoakanao. Tsy possible hozy izy Jesosy ny miaina vokatry ny fanahy raha vao tsy ao amin'ny fiombonana. Tsy maintsy fiombonana aloha vao vokatry ny fanahy. Miombona amin'i Jesosy ianao vao mianatra miaina n'ilay toetra atao hoe fiadanana. Ny vokatra na ny vokatry ny fanahy dia tsy etsika ara-pihetsepo fa fanapa-kevitra ara-panahy. Ataoko amin'ny teny frantsay izy a tsy réaction émotionnelle fa décision spirituelle. Tsy hoe metimety aminao dia mamoaka fiadanana ianao. Dia ohatrany tsy metimety aminao dia tsy mamoaka fiadanana ianao. Tena kaikinao a tsy ohatran'izay le izy hoe miadana milamina mitsahatra tsy mikorotana sady tsy manan-korotana ny hafa. Zay le fiadanana. Ary le fiadanana voalaza eto dia zao tsy hoe miadana satria fa miadana na dia. Avereno tsy hoe miadana satria fa miadana na dia. Zany hoe mety mifanipaka amin'le mba tianao hitranga amin'ny fepetra sy zavatra miseho fa tokony hiadana foana ianao. Na dia tsy tianao ny zavatra mitranga tokony hiadana ianao. Asan'ny apôstôly 7:20 anaran'i Jesosy. Andriamanitra nanangana ny zanany dia naniraka azy ho aminareo voalohany mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. Ny fitahian'Andriamanitra nentin'i Jesosy izay voalaza fa fitahim-panahy hoy ny bokin'ny Efesianina dia ny manala antsika amin'ny faharatsiana. Alleluia. Ny fitahian'i Kristy zany a enao afaka amin'ny ratsy. Tsy afaka mitrosa? Afaka amin'ny ratsy. Tsy afaka amin'ny fahantrana? Fa afaka amin'ny ratsy. Misy priorité ao am-pon'Andriamanitra rehefa hitahanao izy. Satria ny fitahim-panahy nentin'i Jesosy taoriana amin'ny famonjena dia enao afaka amin'ny ratsy. Enao tafiala amin'ny ratsy. Tantara faharoa 7:20 hozy Andriamanitra raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka hitady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny. Eto Andriamanitra miteny raha mba miala amin'ny ratsy fanaony ny oloko a. Zany hoe any amin'ny olona le fanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanao.
Jesosy nidina atateraka an'io enio tsara ozona le hoe tsy tafiala amin'ny ratsy fanaony manaraka amin'izay tsika maninona ny fitahiana le izy ozona le hoe tsy tafiala amin'ny ratsy fanaony zany hoe ny olona tsy mety tafiala amin'ny ratsy fanaony zany a dia olona voaozona manaraka tsara tsika inona ny nataon'i Jesosy ireglena an'izay problema ngezabe zay Jesosy nanaiky hiantona teo amin'ny hazo fijaliana mba ho voaozona eo amin'ny toerantsika izy voafantsika eo amin'ny hazo fijaliana raha ataontsika hoe faharatsiana le hazo fijaliana dia ny fantsihan' Jesosy tsy ho afaka eo amin'ny faharatsiana amotsorana anao ho afaka amin'ny faharatsiana afaka anie zany ianao efa naka ny toeranao Jesosy izy nefa naka ny toeranao voafantsika tsy afa miala eo izy ny tsy afa niala eo tamin'izany fa ianao afa miala eo tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra hitanareo ve le fanampian'Andriamanitra antsika iaina ny sitrapony izy tsy niteny fotsiny hoe miala amin'ny ratsy tsy izay fotsiny fa nalainy mihitsy ny toeranao dia izy ny tsy afaka teo mba ho afaka ianao tenenino kaikinao ngezabe zany hoe a Jesosy ny tsy afaka hoe a dia ianao no afaka hoe avy ireny farany Jesosy ny tsy afaka hoe a dia ianao no afaka hoe azo hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa hoe alleloia reto ny fanampian'Andriamanitra antsika anamorana n'ilay hoe miala amin'ny ratsy satria rehefa miala amin'ny ratsy ianao dia voarainao le fitahiana nentin' Jesosy alleloia efa nyresahako teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy a nanome ny antoka amin'ny fahasoavana dikany hoe fahasoavana ny zavatra nieretan'i Jesosy dia azonao le tombotsoany nidina izy dia ianao maninona maty tanora izy dia ianao maninona ela velona tsy nanambady Jesosy dia ianao maninona mazava angamba n'izany alleloia maty izy teo amin'ny hazo fijaliana ianao maninona velona ny tanondrika izy alohan'ny nafatesana ianao maninona traka satroka tsilo natao teo ambony lohany dia marary be ny andohany ianao maninona tsy marary andoha afaka ny aretina andoha aminaran'i Jesosy ny fialana izy narary masoarany sitrana ny nifinao le fiaretana anie no mahatonga anao tafavoaka fa tsy hoe tsika mahay mivavaka tsy avy amin'ny fahaiza mivavaka anie mahatafavoaka anao fa Jesosy niaritra naka ny toeranao dia ianao ny tafa izy ny bloqué fa ianao débloqué izy ny nafoy tehiteny aminao a tena nafoy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy miblagy izy hoe Andriamanitra nahoana ny mody nafoinao a tena nafoy izy mba hahatonga anao androany ananatoky rehefa vita ny sekoly hoe zanaka tsy nafoy a zay rehetra treako androany a tsy miatrika rery a tsy olona nafoy a tsy olona kamboty a tsy olona sel a tsy célibataire zany a reny zany a tsy fahafantarana ny aretan'i Jesosy daholo mahatonga an'ireny a lasa ohatrany hoe mararirary ny aina ao anaty tena kaikinao a tsy rery zany ianao rery Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho rery ianao amin'izay atrehanao alleloia matoa ianao zany tsy rery ane tsy ho resy mandrakizay ane zany ianao amen teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy a ny antony zay miantona amin'ny hazo no atao hoe voaozana izy no mizaka n'le fanozonana fa ianao a voata zay mahatonga n'le olona nanesy hoe miela teo ohatran'le hoe miela mio ratsy io dia Jesosy niaritra n'izay fanesona sy fandatsahana zay satria nikajin'i Jesosy izy tsy tafiala eo fa ianao tafiala amin'ny ratsy tavy amen résurrection lady maraina tonga dia nivonjen'i Jesosy ny ratsy fanahy ho tonga tsara fanahy afaka amin'ny nature de l'homme animal ny olona mandray an'i Jesosy lasa afaka miombona amin'ny natiora n'Andriamanitra feno fahatsarana sy feno fahatanterahana atao inona le ratsy fanahy sy tsara fanahy nefa resaka fialana amin'ny ratsy ny resahana
Satria ny ratsy fanahy tsy miala amin'ny ratsy fa ny tsara fanahy miala amin'ny ratsy. Tsy any amin'ilay akta no ny tonga dia ny tsaboan'i Jesosy, fa le ara-panao anatin'ny olona mahatonga an'ilay olona mora manaonao foana ny tonga dia ny tsaboany, satria ianao tsara fanahy rehefa nandray an'i Jesosy. Salamy 1:14, ny ratsy fanahy mirehare hoe tsy anadiny izy. Eny, tsy misy Andriamanitra ny totalikeviny. Tamin'ny résurrection ny vonjen'i Jesosy ianao ho lasa tsara fanahy. Zao ny voalaza an'ilay salamy io, ny ratsy fanahy tsy manisy toerana ao an'Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainany. Misaintsaina ianao an'Andriamanitra isan'andro moa. Fa raha vao tsy misaintsaina an'Andriamanitra ianao dia lasa mahazo vahana ny faratsy panahy. Tsy misy Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainana, izany hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tarafina amin'ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny fisainanao. Ianao zany tsy afaka hiteny hoe fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra noho ny fisiko, nefa ianao zarara misaina azy. Mety hoe aloha misakafo maraina misaina azy ianao, taio sakafonay. Misy problema amin'ny folo, tsarovy izay. Tsy feno azy anie zany ny sainao e. Sendra nitselika fotsiny ilay fisainanao azy zany, fa tsy tena feno azy. Za tsy teny hoe atahorana ohatry no mitady ratsy fanahy izy zany. Teny akaikinao, ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe hita ao an-tsainao hoe. Misy nandray zavatra ve androany? Hita ao an-tsaina. Rédemption fahatelo. Rehefa nividian'i Jesosy tamin'ny rany isika, io zao tsy niainan'ilay olona tany amin'ny testamenta taloha, satria ny olon'ny testamenta taloha mbola tsy nividian'i Jesosy tamin'ny rany. Timoty 2:2, rehefa mividy ny olona anankiray dia lasa maninona izy? Lasa tompony. Tsy izay. Kanefa mifanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana an'izao tompo kase izao. Ny tompo mahalala ny azy, toy izy kely, ny tompo mahalala ny azy izay nividiany, ianao io. Ary aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo, apiky kely, aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo izay nividy azy, hiala amin'ny ratsy. Nampian'Andriamanitra ianao afaka hiala amin'ny ratsy amin'ny fahafantaranao fa nividiana ianao dia manatompo ianao fa tsy ianao intsony ny tompo ny tenanao izay nividiany sy ampindraminy ianao. Teny tena manampy reto Jesosy mba ho afaka amin'io fahazaran-dratsy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny io ianao. Omeny daholo zany zavatra rehetra, teo amin'ny asa fijaliana zany tsy afaka ianao. Tamin'ny famonjena no vaiko ianao tsy olona ratsy fanahy intsony ianao, fa olona tsara fanahy. Tena akaikinao ny olona mbo vonjy tsara fanahy hoe. Fa miadaladala izy avy eo hoe dia lasa miverina ratsy fanahy. Zany hoe vao mandray an'i Jesosy ianao zany dia départ tsara fanahy. Tehirizy ilay fahatsara-panahy tamin'ny nandraisanao an'i Jesosy. Voaray ve? Tamin'ny fanavotana indray, ampian'Andriamanitra ianao hoe ianao ne tsy tompon'ny tenanao intsony. Io masonao io ne tsy anao hoe anahy io. Fa tsy ilaiko aty an-danitra io, fa ilainao eny ambonin'ny tany. Dia izaho ilay mividy ny manao taratasy hoe manaiky izao Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra, hamela ny masony jao ho ampiasainy araka ny tokony ho izy. Anaranao tao ve fa lasa araka foana voatontono eto e. Tena akaikinao manana maso ianao, fa tsy tompo ny masonao. Ny fahafantarana an'izany ry havana dia manampy ianao hiala amin'ny ratsy. Manampy Andriamanitra. Miangavy raiso ny fanampian'Andriamanitra. Iaino ny fanampian'Andriamanitra. Mazava ho azy zany fa rehefa hitan'Andriamanitra fa tena azy ianao, karakaraina sa tsy karakaraina? Raha ataontsika hoe misy kiraro zao ny indraminao, raha tokony izy na dia indramina tokony karakaraina foana. Fa rehefa tena lasanao iny hafa mihitsy ny fikarakaranao azy satria maninona anao iny. Ohatr'izany mihitsy ny fikarakaran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona rehefa tena hitany fa tena anazy tokoa io olona io. Fa efatra farany ao amin'ny communion. Inona ny zavatra niova rehefa afaka niaina communion amin'Andriamanitra avy ao anatsika? Tsotra be ilay izy. Lasa afaka miaina ny fahatahorana an'Andriamanitra isika avy ao anaty. Le fanampian'Andriamanitra rehetra raha raisitsika
tena tsy tokony olana intsony miatrika sy mandresy sy miova. Ny tsy fahafantarana ny mety mahatonga n'ilay fahalavona sy fianjerana. Tsy toy ny hoe matahotra an'Andriamanitra avy ety ivelany, fa lasa lalina avy ao anaty satria teraka avy amin'ny fifandraisana lalina ao am-po amin'Andriamanitra. Amen. Mika 5:1 amaranako azy amaran'i Jesosy. Fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Jodakory, dia avy eo aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka hoay ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola nefa ny voany dia hatr'izay. Teny fikasana io teny faminaniana manambara ny toerana aterahan'ny Mesia. Io ilay nanontanian'ny magy, dia io ilay nivalian'ny tandapan'i Heroda. 4 ary izy noho fiadanana. Mifaminaniana momba an'i Jesosy Jesosy no fiadanana. Tena akaikinao, Jesosy no fiadanana. Oui. Mika 5:1-4. Izy no fiadanana. Le izy garanti. Tsika ndresaka teo mila manana fiadanana ianao zao, fa te hafantatra anao ary te hampafantarantsika miaraka ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy mihitsy le fiadanana. Tokony mampiadana anao ny fisiny, fa tsy hoe ny fahaiza manaony fotsiny. Tsy hoe izy manao zavatra na izy mahavita zavatra, fa izy mihitsiny. Tena akaikinao, tsy hampaninina le izy hoe tsy izay fotsiny, fa izy mihitsy le fiadanana hoe. Ao amin'ny communion lalindanina koa no miha misokatra ny fahatsapahanao. Ny amin'ny fisian'Andriamanitra mihoatra noho ny fiasan'Andriamanitra. Ary le communion dia apiditra anao ahatsapa ny fisian'Andriamanitra mihoatra noho ny fisianao. Satria ny fisianao, profo ny fisiny. Satria misy Andriamanitra dia nataony misy ianao. Fa tsy hoe ianao ny misy dia lasa namorona hoe misy Andriamanitra. Tsy ianao ny namorona an'Andriamanitra fa Andriamanitra ny namorona anao. Ary Andriamanitra misy io, le nanao hoe misy ianao, dia Andriamanitra tsara indrindra. Ary tsy misy afa-tsy tsara ao aminy, ao ambadiky ny fisiny, ary tokony hisokatra ny ao anatinao, ao ambadiky ny fisinao, avy amin'ny fahatsarahan'le nampisy anao, tsy tokony hisy salasalana anatinao any hoe inona reny raha tsy hitranga manaraka eo hoe, tena akaikinao tsy misy afa-tsy tsara hoe. Sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Le io tamin'ny maso zany ohatra mitady akivy, fa ny fahafantaranao hoe ny fisian'Andriamanitra mety ny fisinao dia mamerina hoe misy zavatra tsara ao ambadika ao hoe Andriamanitra ne tsara e, tsy avelany re io e. Hoy izy Korintiana 2:10 lanjainy Samarainy, ty zakany zanako, aleo hitranga androany fa zakany io. Dia tonga va le anjely, ty ve tompo mety lanjainy? Tsy zakany io. Aleo ty tsy avela mitranga ty a. Tena akaikinao, reny le nitranga reny hoe reny le zakanao reny hoe. Le tsy mitranga aminao reny hoe henonao any amin'ny hafa. Reny le tsy zakanao reny hoe. Ometehaka mafy mo Andriamanitra. Ao amin'ny fahatokiana Andriamanitra mandanja mba ho le zakanao. Irery ihany no averany hitranga eo amin'ny fiainanao. Miombona aminy, miraisa aminy, mieraha aminy. Raisy ny fitahim-piadanana avy aminy. Izy ny salamo fa Jehovah hitany olony amin'ny fiadanana. Fitahim-panahy amin'ny andro amin'ny maraina. Tokony hiainanao miaraka amin'Andriamanitra ao aoriana ny andro amin'ny maraina. Fitahim-piadanana. Miadana avy amin'ny fialanao amin'ny ratsy. Dia be dia be zavatra efa nomen'Andriamanitra anampy ianao ho afaka amin'ilay izy. Raha ny tokony ho izy zany, raha ny zavatra resantsika rehetrarehetra teo tokony ho ampy ny bagazy ahafahanao mijoro dia miala amin'ny ratsy ianao afaka amin'ny ratsy ianao mifady ny ratsy ianao tsy te hierika ny ratsy ianao miova ny zavatra rehetra. Situation ratsy tonga dia miova ho tsara ho azy satria ny ao anatinao mihitsy ny efa miova. Ndao tsika hitsangana ao afantananao sy teka mafy tsara ho antompo alohan'ny fofantanana ary. Sakafo ny fonao dia mevonahitra Andriamanitra ny amin'ny fotoana andro amin'ny maraina. Misaora azy mbola maniraka ny teniny mandefa mpanompo maro samihafa. Mamangy antsika miaraka eto manome lesona tsara sady manangana, manintsy,
manampy antsika hiova manosika ny fiovantsika saotra raha eo tena mankasitraka amin'ny fona manontolo zay vorolany eto amin'ny sekoly androany tonga hianatra zay ary misy zavatra tena tsy hainay tokoa fa rehefa tonga eto anatrehanao zay dia lasa hainay zany satria ampianarinao ndreto zay mandray ny fahafahanay miaina ny fitahim-panavy aminao dia ny fitahim-piadanana ilay fiadanana dia satria tsara fifandraisana aminao zay miala amin'ireo karazana faratsy-piainana faratsy-pahazarana be dia be zay tsy ankasitrahanao dia efa nomenao daholo zany fa vita teo amin'ny azo fijaliana ny toky sy antoka fa ianao tsy afaka tamin'ny fotoana iny fa zay afaka rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao dia vita amin'ny famonjena dia novainao ny any anatinay ho tonga tsara fanahy novidinao tamin'ny rahanao zay ary mijoro vaovao zay maraina matsiaro fa ny tenanay sy ny momba ny tenanay dia tsy anay fa anao mampianatra anay ianao mbanina fahononam-po amerina ny fampiasana ny zavatra rehetra momba anay ho voninahitry ny anaranao dia misaotra fa avy ao amin'ny fiombonana zay tompo miamisokatra ao anaty lay fahatahorana anao avy ao anaty tsarovy zay rehetra tonga manatrika eto androany araka ny teninao tsy hoe afaka mitrosa fotsiny fa afaka amin'ny ratsy jesosy le priorité any aminao mihitsy ny tokony ho tonga lahara-pahamena anatin'ny fonay dia tsarovy zay rehetra tonga eto indray androany ao ny mavesatra ao ny miatrikady ao ny misy olana reverina toy ny tsy haivahana ary tsisy azo atao intsony mety ao anaty aretina inko mety ao amin'ny resaka tokantrano resaka taratasy mety resaka fitoriana na inona tompo ao dia matoky zay fandroany maraina hiadana ao aminao tsy hoe satria fotsiny na mandray mena rano na manitsaka mena rano tsy ampaninina zany dingana anankiray zay fa indrindraindrindra satria enao mihitsy le fiadanana tsarovy zay rehetra tonga nanome voninahitra anao teto tsy izay manaraka ny sekoly amin'ny tambanjotra ako voatany tsiraray avy zay vela isy aly eto ka atsapa vesabesatra na alahelo fa ataovy tena mifankahita sy miaona aminao vita ny fivoriana mahatsapa izy fa voata tamin'ny fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahazo toena vetivety anao fanahitritsika ho fisaorantsika n'Andriamanitra sy ho fankasitrahantsika ny fitantanany sy ny fahatokiny afaka averiny reny teny zay nomeny Jesosy atsika reny mba ho maro toerana ao anatin'ny fotsika ny toky fa Andriamanitra manome ny fiadanany miala amin'ny ratsy ianao dia manampy ianao Andriamanitra amin'ny zavatra be dia be mba ho afaka amin'ny ratsy ianao rehefa afaka amin'ny ratsy ianao dia renao mihitsy ny hoe na ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary mety satria manao zay sitrany mandraikariva ianao tainy Jesosy daholo fotoanantsika manaraka saina mpitiavana trantsika natrika amin'ny fotoana zoma sady efa naveriny tompo somatsara zany etsy amin'ny trampokin'olona manomboka amin'ny efatra ka hatramin'ny enina latsaka eo ny fotoana eny bypass ery amin'ny centre dia anasanantsika inko mety hoe tsy mora le makeny fa mino fa misy etaeta ao anatsika atonga atsika ho zaka ny fitiavan'Andriamanitra hiariva avaka eny dia hitantsika ny tompo misy vaovao ampitainao ihany mba manaraka ny eny amin'ny tambajorontsika fa misy fikasana fitoriana filazantsara eny Antsirono Madidy mino raha sitrapon'i Jesosy dia hivoaka tsy ho ela ny momba an'izay fa mampiomana hoe atoatsika hiatrika an'izay amen do tsika hitsangana avo fantananao dia misaora amin'ny fonao manontolo fa isan'izay nanatrika teto ianao isaora amin'ny fo manontolo fa isan'izay tonga teto ianao isaora amin'ny fo manontolo fa isan'izay nandray teny ianao isaory sy ankasitrao Andriamanitra fa namaly Andriamanitra tsy voatery tamin'ilay nieritreretinao fa inotsika kosa fa any amin'ilay tena mahasoanao saotra betsaka ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fivoriana sy ny fotoana maraina saotra ny amin'ny fanatrehanao anay niaraka teto saotra fa nanasitrana fosina nanasitrana fiainana ianao manafaka anay amin'ny zavatra be dia be ary miasa ianao miasa hatrany ianao saotra ny amin'ny fotoana maraina saotra betsaka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen tain'Andriamanitra feno ianao manonona ny fiadanan'i Jesosy ho eo amin'ny fiainanao manonona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao manonona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao mandehana
dia raisy ny teny hoe hoy Jesosy aminao ary indro izao mba anao mandrakariva mba ara-batonga ny fataperana izao tontolo izao. Tsy ho resy ianao, tsy ho lavo ianao, tsy ho reraka ianao, tsy ho very ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo.